Ahoana marina ity fanaparam-pahefana ity e. Lainga sy fitaka ary fanaparam-pahefana izay no miseho eto amin'ny firenena tao anatiny rotaona mahery izay. Mizaka antserany hainy tanteraka ny vahoaka malagasy vokatra izany. Ny tsikaritra dia valala voatango tanteraka araka ny fomba fiteny ny vahoaka malagasy. Tsy manana vahaolana sy paikady matotra ny mpitondra. Ny traikefa amin'ny fahaiza-mitarika raha teo tsy misy amin'ny filoham-pirenena, any ka manjaka ny fanaparam-pahefana. Tsy mbola nisy zavatra izay nolazaina ka tanteraka, any ka efa lasa fahazaran'ny vahoaka ny maheno fampanantenana vaovao isaky ny kabary izy. Zary lasa andrasan'ny maro indray azany hoe iny indray no abobola zay ny filoham-pirenena rehefa ikabary isaky ny tapabolana ny tenany. Lazaina tokoa ny vahaolana saingy ny fanatanterahana tsy misy. Ny paikady ve ny tsy voavolavola sa ny fahaiza mitondra mihitsy no tsy ao. Tazana tanteraka fa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy misy ifatoan'ny mpitondra tokoa mantsy ny olana fototra iainan'ny vahoaka, fa zary fandrirarirana sy fampandrina betrom-bahoaka no ataon'ny filoham-pirenena sisa. Tsy ho tanisaina eto intsony angamba izany, fa ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe inona no tena tanjon'ny mpitondra amin'izao zava-misy sy ny fomba fitantana ny firenena izao. Raha samy mpitondra ny fandimby teto tao anatin'ny 80 taona nazahoana ny fahaleovantena izay, dia ity fitondrana Rajoelina ity no tena nahitana zavatra matsikaiky indrindra. Tsy mahagaga izany satria efatra any anatin'ny fampelezan-kevitra no voafitaky ny lainga tsara lahatra ny vahoaka. Nanantena fivoarana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy, ka efa verezanasa sy krizy maro lafo no hita ankehitriny. Raha nanenjehana mafy any filomarika Ravalomanana sy natao fitaovana nentina nanonganana ny filazana fa mpanototra tany sy mpangalatra ankery ny tany-bahoaka ny filomarika Ravalomanana, dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny zavatra nitranga teny Ambotrimanjaka sy nampitondra takaitra ireo mponina sasany mihitsy aza izany. Averina eto mihitsy ny zavanseho teny an-toerana tamin'ireny fotoana ireny. Mangina bebea. Mangina bebea. Mangina. Ci tanto non so tanto tu mani di fronte a mandare mai te. Problema te guarda. Senara busa kutanda sana. Zantanda ku amide. Samidi wa. Sama sama bisa tamata kaskara putum dia no fiainan. Ianao nampanantenanay tamin'izany hoe tsy haka tany na ray dia aza amin'ny tsady tsy hanototra ny tany ny vahoaka malagasy. Eto aho mahita fa amina hektara maro no totofanao indray. Ianao nampilaza tamin'izany hoe ampiakatra ny vokabary ampitombo ny fambolem-bary atonga ny vahoaka aletena ra-tsakafo. 1500 hektara ho totofana tanimbary. Tanimbary re tompoka fa misy tompony daholo e. Malahelo ny vahoaka hoe hoasorina songotana eto ve zahay, fa tsy fonay ny taninay ary tsy amidinay mihitsy. Lova ho an'ny taranaka, lova ho an'ny zafy amanjanaka no alaina amin'ny vahoaka, ho alaina amin'ny vahoaka Kitsorano. Aiza koa ny ahita tany hovidiana raha hovidiana 5,000 ny taniny. Tsisy tanina 5,000 raha hita tanina 1,000 tompoka. Tolona vaovao no androany, vonina tompoko ny vahoaka ary vonina koa. Ireny no zavanisy tamin'ireny fotoana ireny. Nisisika mafy ian'ny Rajoelina anototra ilay tanimbary be midadasika, saingy tsy nanaiky izany ny tompo tany razana. Ny tena mahalasa saina tamin'ity tranga ity dia tany anatin'ny fampelezan-kevitra no nilazany ian'ny Rajoelina fa anao tetikasa tana-masoandro, ka i tanimbary-bahoaka no alainy ankery anaovana izany. Fa rehefa filoham-pirenena dia anampatra fahefana sy anao didi-kofehy lehibe. Anga nisy ny filoham-pirenena raha tsy nisy ny vahoaka, koa nahoana no tsonitsoniavina ny madinika nazahoana fahefana. Ny azo ambara dia lainga tsara lahatra no nataony Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy.
no heveriny maro fa o Messi anavotrany Madagasikara. Kay ny fanohitra amin'izany no miseho satria sady vokilainga no miaina amin'ny fanaparam-pahefana ny vahoaka. Mangy ny fidangany vidim-piainana izay miompampana. Tsara verina eto aloha fa ity no teny nataony tamin'ny fampelezan-kevitra iny. Io tanàna io dia mirefy 1000 hectares. Ny tany dia amiditsika ampandrarà. Ny tany dia amiditsika ampandrarà. Ny arantsika rehetra naheno teo ny fanazavany. Dia ho gaga ve isika raha tokany 700,000 raharaha eny anivon'ny fitsarana dia ady tany avokoa. Ho gaga ihany koa ve isika raha maheno etseroa fa mibody tany sy mangalatra tany ny fanjakana. Mbola porofon'izany ny zavanisy tany Berarandroy. Volana maromaro lasa izay nahafatesana sivily miisa 2 noho ny fifandonana teo amin'ny tompo-toerana sy ny mpitandro ny filaminana nanampatra fahefana sy nahazo baiko. Ity mantsy ny rakitsara tamin'ireny fotoana ireny. Le bandroate na besang tu firo le bandro. Boca beloanga io. Io ti firo aro io. Io è boca belo. Dira na tan maro. Ny arantsika neta tsara ngamba ny zavanisy teo. Mpitondra no manao toy ireny dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena vahoaka ve no laharam-pahamehana amin'ny ireto mpitondra ireto sa ny tombotsoan'izy ireo manokana. Tsy maintsy itodiana ny lasa mba hibanjinana ny hoavy. Ankehitriny moa dia misavorovoro indray ny mponina eny Ambatofotsy fa hoisy ny fandravana trano ho ataony ny fanjakana. Ekena fa misy ny lalana mamaritra ny fanorenana trano saingy aiza ho aiza ihany koa ny zon'ireo vahoaka ho ravatrany ireo. Raha ny fantatra mantsy dia tsy nisy fampafantarana, tsy nisy ny taratasy filazana fa ny iraka avy amin'ny ministera nandrefiteny an-toerana no nafantaran'ireo mponina ny zavanisy sy ho fandravana ny tranon'izy ireo. Hoy mantsy izy ireo hoe misy fandrodana trano ataon'ny ministère ny aménagement du territoire. Plus n'izay mbola tonga teo koa ny INEFRA, Institut national pour l'infrastructure tonga teo Somalia. Dia tsy haiko hoe inona moa zany no mahatonga le hoe tsy maintsy horavana le trano. Nefa amin'ny filoham-pirenena nanazava tsara mihitsy hoe amin'izao tokony tsisy fandrodanana tranon'olona intsony dia malahelo zay. Ka izy io mbola tsy voafetrana marina ozy izy nefa koa koa dia manomboka miay ahy hoe hijanona amin'io ve le zavatra ataony zareo sa hitohy makaiza avy. Dia izay zany ozy izy araka le teniko teo hoe fanairana le anay
zay tsy eten'izany trano nandritrany pirotoana ampetrahana iteto zany na fotsiny volondohana iny no andeha ho arodarodam-poana tsy amin'ny atony. Tsy nisy mihitsy zany hoe fametrahana ny zonareo hoe zao ny tokony ho azonareo anatin'le fandravana le trano sady hoe samy miala fotsiny. Tsisy an'izany mihitsy fa tonga fotsiny izy de hoe ambony izy zany de ohatr'izay zany natongavany. Izay no fanazavan'ireo mponina ireo dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no mahatonga ny mpitondra tsy samy resaka mivantana amin'ireo vahoaka ireo. Ireto mponina ireto izay nilaza mazava fa tsy manakana ny tetikasa sy ny fampandrosoana tiana atao, saingy ny zony izy ireo no takiana amin'ny mpitondra tsy samy atrika vahoaka. Mahatsapa ve izy ireo fa manomboka le ho azy ireo ny vahoaka ka matahotra mafy ny fanatrika mivantana? Ity moa no fanazavana nataon'ny solombavambahoaka avy amin'ny antokotoko i Madagasikara Aleratsimbazafy. Raha nijery ny olana teny fotony ny tenany, raha teo ihany koa ny famaliana ny antso nataon'ireo mponina ireto. Araky ny fitarainam-ponina teto amin'ny faritra Ambatofotsy sy ny manodidina zany mahakasika ny hoe mety isina fandravana trano amin'izao fotoana izao noho ny fanamboarana lalana dia nisy androany ny dindinika ny fanaovana. Zany hoe amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena dia niaino ny feoan'ireo vahoaka ireo ary hitondra n'izany etaetan'ireo vahoaka zany eny anivon'ireo mpanatanteraka dia ny anivon'ny ministera ny asa vaventy zany. Ka fanombohana moa ny androany fakana n'izay loaranom-baovao nisy tetỳ mifaritra Ambatofotsy sy ny manodidina izay dia ho hitantsika eo ny toyany amin'ny fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera. Andraikitry ny solombavambahoaka izany, ary izany no isan'ny mampiavaka ny solombavambahoaka izay voavolavola tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara izay tary ny filoha Marc Ravalomanana ity. Say miatrika ny zava-miseho eny an-kianja ary tsy manary vahoaka amin'ny olana izay atrehan'ny vahoaka satria izay no asan'izy ireo. Sofa mbola mijoro ity antoko ity sy ny RMDM mba amelona indray ny fanantenandra malagasy manoloana zava-manjo ny vahoaka izao. Fehin-kevitra misa 400 no nivoaka nandritry ny fikoanan-doha nasionaly izay nataon'izy ireo mba anavotana ny vahoaka malagasy. Efa noresahany maro tao anatin'ny kongresy izay fa ny firosoana amin'ny repoblika fahadimy ihany no vahaolana ho an'ity firenena ity, ary efa nampiseho izany ny malagasy ao Frantsa. Hoy mantsy ny RMDM sampana toliara hoe fanambarana ny rotobe ny mpanohitra fehezina hoe RMDM ny herivelona rehetra aty amin'ny faritany Toliara manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena dia manao izao fanambarana izao. Efa 2 taona sy tapan'izay ny fitondrana Andriambatoa Andrinirina Rajoelina hita sy tsapa fa tsy mbola mipaka any amin'ny vahoaka malagasy izany fampanosoana dradradraina zany. Vao maika aza nikorosofahana ny fiainam-bahoaka. Ankehitriny dia sahy izahay milaza retany mpirendanitra fa tsy fahaizana mitantana ary lainga be no nafafy tany ambony vahoaka ka nahazahoana ny fifidianana nitsangany doublon. Aminay dia izao ny famehezana azy hoy ny teny vahiny hoe gouverner c'est prévoir. Mazava izay tsy asiana hevitra ambadika. Ataoko fa ny fametraha-pialana ny filoham-pirenena tanteraka no mety fa tsy fanovana gouvernemanta. Tsy vao izao ianao no mitondra fa efa 5 taona nitondrana tamin'ny tetezamita ka inona indray no horesahana, ka inona indray no holazaina. Ny PPN miakabidy isan'andro sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hitanisa ny zava-tsy mety zahay fa mibaribary toy ny baiakandrona amin'ny vahoaka ny fahalovana. Ry mpitondra fanjakana aza mijery lohasa mangina fa Andriamanitra antampony lohany jerena. Eto izahay dia miantso ny herivelona rehetra tsy ankanavaka, tsara sitrapo hanavitra ny firenena fa loza ity. Lasa izao masina ny tandrazana. Raha fehezina dia tsy misy manantena ninona intsony amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Fisehosehona fotsiny sisany hoe ivoaka ikarobaolana anivelany ihany Rajoelina. Rehefa tonga eto mantsy izy dia ny nialany teto ihany no iverenany. Tsy misy miova ny fiainan'ra malagasy. Vao maika aza mihamafy. Firifiry ny fanampiana azo izay
saingy inona moa no mba fiantraikany tamin'ny fiainam-bahoaka izy indray ary no say milaza fanaparam-pahefana amin'ny vahoaka fa rehefa tsy ampidina ny vidin'entana ny mpivarotra dia nafatra sambo ny fanjakana ka izy ireo no varotra eto Madagasikara. Afera afa koa izay ahina isiny ny fampitsim-bola ankoatry ny kolokolo tsy tambosaina miseho amin'ny mpitondra io. Mbola azo heverina anavitra ity firenena ity ve io filoham-pirenena io sy ny ekipany? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?